Lafa ny fampianarana kosa indray noho ny tsy fampiny fotodrafitrasa dia voafetra ho 4 arivo ihany isan-taona no mpianatra miditra ao anatin'ny taona voalohany eny anivon'ny université an'Antananarivo eny isan-taona. Antony iray manosika ireo ankizy vao nahazo ny diplôma baccalauréat manaraka ireny fampianaran-davitra ireny na ny antsoina hoe formation à distance izany. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny Ravak'Andriamanalina manodidina izay eo amin'ny sarany Mamrasoana Ivo kosa no anarantsika eny Antsipirima vao. Amin'ny ankapobeny dia noho ny mavitsy ny isan'ireo mpianatra raisin'ny université n'Antananarivo sy ny tsy fatokisana sekoly tsy miankina maro miorina eto toerana no manosika ireo tanora irona amin'ny fampianarana ampitan-davitra na ny formation à distance fa eo ihany koa ny olana mitranga matetika any amin'ny tontolon'ny université. Ilaina fahavonona tanteraka sy familantena nefa ny fanarahana ny fampianarana ampitan-davitra no izy tsy misy fampianarana an-dakilasy fa mianatra amin'ny boky raha nambarana ireo mpianatra. Tsy mahazatra satria zatra misy mampianatra falifaly zany hoe tsy mahazo tsy dia misy manarana sekoly izy rehefa ny examen rehefa ela zatra Vao maraina dia efa maro ireo mpianatra milahatra isoratra anarana ao amin'ny taom-pianarana vaovao 12 sy 13 sy 14 eo anivon'ny CNT Madaka Atsifotsy izay ivon-toeram-pampianarana iray manao izay fampianarana ampitan-davitra izay. Tranga iray hitarafina fa mitombo isatrano ireo olona liana amin'ny fampianarana ampitan-davitra ny fisian'izany. Raha tao anatin'ny 3 taona monja dia mitombo 1000 isan-taona ireo olona tonga misoratra anarana vaovao anaraka ny fampianarana ampitan-davitra eo anivon'ity fitoeram-pampianarana ity. Ny taona 12 sy 13 teo dia nahatratra 820 sy 407 ariary ireo mpianatra teo anivon'ny sekoly. Ny CNT Madaka na ny Centre National de l'Enseignement de Madagascar dia foibe anankiray manao ny fampianarana ampitan-davitra ary any ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Amin'ny alalan'izay zany dia ny diplôma izay omeny ny CNT Madaka dia diplôma mpanjakana. Raha ny tompony dia ny CNT Madaka zany zao nandritra 20 taona nijoroan'izay dia manana centre 720 manerana ny nosy, zany hoe efa manenika ny 120 amin'ireo faritra fa ny faritra androy zany dia everina ny asiana azy. Ny tombony dia fahafahana manome fahafaham-po ireo izay tsy afaka mivezivezy noho ny antony maro samihafa, eo ny asa, eo ihany koa ny entimanana, fa saingy kosa hoe fampianarana manakaiky ny vahoaka. Mianatra amin'ny boky moa ireo mpianatra izay manatrika fampianarana any an-dakilasy indroa na intelo isan-kerinandro. Fotoana izay ahafahan'ireo mpianatra mangataka fanazavana mikasika ny lesona izany. Fanadinana indroa isan-taona no hatrehan'ny mpianatra. Ny voalohany dia ny fanadinana ao amin'ny 9 mbolana voalohany ary ny faharoa kosa dia ny fanadinana amin'ny 9 mbolana faharoa na ny fanadinana famaranana.